Alléluia. Dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ampitomboana amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavakantsika ametrahantsika ny lohateny na ny tenin'ny Tompo teny avy amin'ny fanahy masina indray izay tiany hifampiarezantsika, hifampizarantsika androany. Ny lohateny izay napetaky ny fanahy masina moa zany no mampiteny foana dia ny hoe mahaiza mangina. Mahaiza mangina na hoe koa toy any amin'izay zany hoe manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka antsika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotranao mandrakariva izay midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao ny amin'ny famondram-po, ny fitahiana, ny fikarakarana ataonao aminay isan'andro. Velonaina Tompo, salama, matanjaka dia noho ianao irery ihany. Ianao no mampifoha anay maraina, miaro amin'ny loza sy ny asan'ny Satana mandroso ny alina, ka dia tafahoana indray ankehitriny hiresaka, hampahery, hifampahery Jesosy, hiteniko ny afatra. Ianao no manafatra, ka dia mangataka ny fainao masina, hiteny aoka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao, aoka tsisy tanteraka, aoka tsisy ambara, afa-tsy ny sitraponao irery ihany, soratra avy aminao Jesosy, ary ianao no anjaka. Tenena araka ny fombanao fa voninkiainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Dia takizay zany ny tenin'Andriamanitra na ny lohateny izay fampizarantsika, mahaiza mangina. Teny fahentsika matetika zany ary ataoko ngamba nefa nizaraina teto ihany koa fa mbola averin'ny Tompo indray hoe mahaiza mangina misy antony matoiza mamerina ny teniny sy fampiarezantsika amin'izay. Misy anankiroa zany izay nataon'ny fohifohy misy tena roa fohy ny lohateny eto hoe mahaiza dia mangina. Zany hoe sarotra zany mila mianatra, mahay, mila mahay mangina, mila ianarana ny fahanginana. Zavatra anankiroa ohatray zany hoe ahoana moa zany ny ianarako ny hoe angina. Ianarako aloha dia ny fahanginana. Ny fanohitra amin'izay dia ny hoe miteny afaka miteny izay tiany tenenina sy milaza izay tiany ambara. Amin'izao fotoana izao zany io no voizina sy lazaina amin'ny vahoaka, amin'ny olona maro fa manana ny andraikitra sy ny adidiny izy, manana ny lalànany izy, manana ny fahefana hiteny ary tsy tokony ho rarana ny eo amin'ny fitenenana. Izay no voizina ety amin'izao tontolo izao fa eo amin'ny Tompo dia afaka ny teneniny hoe mahaiza mangina. Raisintsika sady ny tenin'Andriamanitra mahazatra antsika. Efa haintsika io ao amin'ny Exodosy toko fa 7. Ny Exodosy toko fa 7, ny andininy fa 7 ihany koa. Mbola tadidiny io Exodosy toko fa 7, andininy fa 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny Tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa dia angina. Ny Tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa dia angina. Zany tena mazava zany ny teny men'ny Tompo ho an'ny Mosesy teto. Mosesy teto rehefa avy nivoaka ny tany Ezipta dia tonga indray Farao nanenina hoe navoaka antsika ilay zanak'Israely ireo fa andao indray enjehana. Dia rehefa nanenjika azy izy ireo ny Farao sy ny miaramilany zany dia hitany zanak'Israely zay ary nanomboka ny menimenina ny zanak'Israely. Vakitsika tsara indray ngamany vakina ihany ny eo amin'ny manomboka ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nanakaiky i Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Eziptianina tamy manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'ny Tompo. Sady hoy koa ireo tamin'ny Mosesy: moa tsy nisy fasana va tany Ezipta no noentinao ho faty aty an-tany anefitra izahay?
inona izao nataonao taminay izao ka nitondra anay nivoaka avy tany Ezipta ianao. Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Ezipta hoe aoka izao fa avelao ihany izahay hanompo ny Eziptianina, fa aleonay manompo ny Eziptianina toy izay ho faty any an-tany efitra. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo miorena tsara fa ho hitanareo ny famonjen'ny Tompo izay ataony ho anareo anio. Fa ny Eziptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ny Tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa dia angina. Raha io lahatsoratra io zany no tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy io no enitsika ny vakiana dia efa mazava tsara. Fa ny olona dia tia miteny raha mifanena amin'ny zavatra miseho, indrindra rehefa hoe tsy mifanaraka amin'ny saina, tsy mifanaraka amin'ny eritreritra, tsy avamiko io, tsy avaminay io, fa Mosesy no miteny tamin'io, ny ray aman-dreny no miteny, ny mpanompon'Andriamanitra no miteny, tsy avaminay zany dia menimenina. Aleonay ihany ilay fiainanay teo aloha, izay fiainana fantatsika tsara tao anatin'ny fanompoana, tao anatin'ny fanjanahana, fanandevozana. Dia izay matetika tian'ny olona, na dia efa nafahana ary. Mila mitandrina zany tsika, na tsika hoe kristianina, efa nafahana, efa natao batisa, fa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Fa rehefa mifanena, indrindra amin'izao andro sarotra izao natao hoe andro farany efa averina amintsika mandrakariva, ho avy ny Tompo. Ary amin'izao andro farany izao koa dia efa niteny izy, ny antikristy moa zany ny devoly, ny satana, dia avy hanjaka ety amin'izao tontolo izao. Zavatra hitantsika zany. Ataoko ngambany hoe tiany fanamasina ihany koa tenenina ny fankalazana taty aminay taty zany aty Eropa, dia feno ny olona mankalaza hoe mila tsy maintsy miteny zay, tsy maintsy manambara, manao fihetsiketsehana. Ny amin'ny LGBT misy ny moa teo litera hafa koa zany fanampiny, hoe ny lehilahy tia lehilahy, vehivavy tia vehivavy, lesbienne, ny transgenre, ny olona tsy fantatra intsony hoe lehilahy ve sa vehivavy, araka ny safidy dia tokony hiteny, tokony hanambara. Zany no takian'ny olona, dia faly ny olona dia manao fety amin'ny fihetsika, amin'ny fomba. Ny fitafy moa zany sy ny fanao dia efa fantatra tsara, mifety hatramin'ny alina, ny manjaka ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly. Dia zany no tiana, zany ny heverina fa hoe manambara sy miteny mitaky ny zony, mitaky ny zony ny tsirairay avy. Dia tahaka izany koa no nataon'ny zanak'Israely teto. Rehefa nafahana izao dia mbola mitaky hoe mila miteny indray, aleo izay hiteny, fa maninona izay no entina aty, maninona no fitapitahana izay. Fa araka ny teny eto zany alohan'ny jerentsika tenin'Andriamanitra hafa indray dia hoy Mosesy 9:20 amin'anaran'i Jesosy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo miorena tsara fa ho hitanareo ny famonjen'ny Tompo izay ataony ho anareo anio. Zay zany ilay teny hoe hiteny izy avy eo mila mangina, fa teneniny aloha aza matahotra. Io tahotra io no mahatonga ny olona menimenina. Zay no ampianarin'ny Tompo. Mbola maki teny fohy moa zany tsika, ny amin'ny Jesosy mihitsy no teny hoe aza matahotra io, fa ny tahotra sy ny fientanimpo tafahoatra dia mitondra ny olona amin'ny fimenomenomana. Efa hitantsika izany fa rehefa navoaka tao ny zanak'Israely dia betsaka ny menomenina teny an-dalana teny zany, tsy nataty any teto moa zany efa nanomboka izy, fa ny amin'ny Nomeria ihany dia tena menomenina mihitsy zareo, dia nandefasana menarana izay nanaikitra namono. Ankoatra ny famonoana maro, ny Israelianina zany izay hitantsika eto hoe reto menomenina efa nivoaka reto tamin'ny fotoana nivoahany tany Ezipta, 7 taona no nentin'ny nitondran'Andriamanitra azy teny amin'ny tany ay, tany efitra, dia tsisy tafiditra tao amin'ny tany tenanany ireo, satria menomenina dikan'izay hoe tsy nangina, tsy nahay nangina. Zay zany hoe mila mianatra. Eto ny fampianarana voalohany ataon'ny Mosesy dia hoe aza matahotra.
Zay zany ilay fianarana voalohany tokony tsy atahotra isika fa mila matoky an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia miorena tsara. Ao anatin'izany miorena tsara zany dia ny fahaizana. Raha mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika, izay ny tenin'ny Tompo hoe mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy izany dia ahelingeliny tahaka ny rivotra, tahaka ny onja. Fa raha tsy miorona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia tonga ny karazana fampianarana maro izay mampierikerika. Fampianarana amin'izao fotoana izao amin'ny teny frantsay hoe évangile de prospérité. Hoe ny atao hoe manana an'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, manana an' Jesosy Kristy dia ny olona manan-karena. Fa fantatra tsara mihitsy fa ny olona manan-karena dia eny amin'izao tontolo izao no tena manan-karena. Ny olona kristianina zany tsy hoe efa hoe manomboka manana zavatra kelikely, manana trano, manana fiara maromaro dia efa heverin'ny olona fa manan-karena. Ny any Madagasikara moa zany dia tena voafitaka mihitsy fa hoe manana fitafy tsaratsara, manana fiara, dia manana telefônina raika dia heverina fa manan-karena. Dia izay no enjehan'ny olona, izay ny hazakazahan'ny olona. Fa mila miorona tsara hozy izy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa miorona tsara, mahafantatra ny Tompo, dia hozy izy hoe inona ny teneniny, fa ho hitanareo ny famonjen'ny Tompo izay ataony ho anareo anio. Raha tena miorona tsara tsika, tsy matahotra, dia anio araka izany teny izany. Raha tonga amintsika izany anio izany teny izany, maheno ny tenin'Andriamanitra ianao anio dia hisy famonjena ataon'ny Tompo anao. Fa inona no ataonao hozy izy? Fa ilay Egyptianina izay hitanao anio, hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Tena hain'Andriamanitra manafoana ny ady, ny loza, ny fahavalo ao alohantsika rehefa tena miorona tsara sy tsy matahotra. Mahaiza mangina hozy izy dia inona ny teneniny amin'izay? Ny Tompo no hiady anareo fa ianareo kosa hangina. Mila mangina tsika izany fahanginana izany. Inona ny tena atao hoe fahanginana? Dia hozy Jesosy ny Mateo 4:9, midira amin'ny efitranonao mangingina, fandainao, hamaly anao amin'ny mangingina. Vavaka ny dikan'izany, mila mihaona mangina amin'Andriamanitra dia mivavaka. Zay zany ilay fahanginana koa. Izay ilay fianarana mahay mangina dia mivavaka, miandry ny Tompo, miandry ny famonjeny fa aneo zavatra lehibe izy. Zay ny anankiray tenin'Andriamanitra izay fantatritsika anamafisana azy. Hoe ahoana moa zany hoe mila mangina ihany koa dia any amin'ny Josoa. Vakintsika ny Josoa 4:9. Tsy vakiana manontolo fa ho dingadinganika fa manasa anao hamaky azy manontolo azahoanao tsara ny tantara. Fa ho vakiako tapatapany izany, raisiko ny Josoa 4:9 andininy voalohany dia ajanoko amin'ny andininy 5 aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry, ny nahazahoany zanak'Israely any Jeriko. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely. Tsy nisy nivoaka avy tao ary tsy nisy niditra nakao. Aroy ny Tompo tamin'ny Josoa: indro efa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no nanaovanao izany. Asiako sorona 7 mitondra ny anjomara, mitondra anjomara 7 mafy faneno eo alohan'ny vata misy ny fanekena. Amin'ny andro fa-7 dia hodidino impito ny tanàna ary aoka hitsoka ny anjomara ny mpisorona. Rehefa manao feo lavareny ny anjomara mafy faneno ka renareo ny feon'ny anjomara, dia anakora mafy ny vahoaka rehetra ka herodana amin'izay ny mandan'ny tanàna ary hiakatra sady samy hizotra amin'izay hitsy avy ny olona. Izany andininy 5 atoa dia dinganiko amin'ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny vahoaka dia efa noraran'i Josoa hoe aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza, mandra-pahatonga ny andro ilazako aminareo hoe manakora aho, amin'izay ianareo vao anakora. Amen. Dia raisintsika ny toy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tonga dia amin'ny andininy 20 ka hatramin'ny sy ny andininy 120 zany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanakora ny olona
ary notsofina ny Anjomara. No nireny vahoaka ny feon'ny Anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna ny olona sady samy nizotra tamin'izay itsy ny avy ka azo ny tanàna ary nataony toy ny zavatra voahozona tamin'ny lela-tsapatra izay rehetra tao an-tanàna na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra na omby na ondry amanosy na boriky. Zay zany tantara anankiray koa. Ny anankiray teo dia tantara Mosesy niaraka tamin'ny zanak'Israely izay avy nivoaka tamin'ny tao Ezipta. Eto indray dia vao tafiditra ny tany tafiditra ny Jordana i Joshua, Mosesy moa zany sy ireo olona maro izay maty tsy tafiditra ny tany Kanana, fa ny Joshua sy ireo olona hafa indray zany no tafiditra teto amin'ny tany Kanana nefa tsy maintsy hiampita andravan'ny mandan'ny Jeriko zareo zany eto, izay nanorahan'Andriamanitra azy. Misy araka ny tenin'ny Tompo zany hoe ataovy izao, izay ilay hoe amin'ny lohateny izay nitenentsika tery aloha hoe mahaiza mangina dia hoe manaiky na mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra koa zany dia mankatoy, mila maheno ny tenin'Andriamanitra arak'izay zany zavatra roa ny haitsika ny tenin'Andriamanitra na mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Baiboly dia fantatsika inona ny azo atao, inona ny tsy tokony atao, na mivavaka tsika dia fanahy masina mamangy antsika, na ny mpanompon'Andriamanitra izay miara mivavaka amintsika dia vangin'ny fanahy masina dia hiteny amintsika koa. Zany rehetra zany mbola hiasan'ny Tompo zany ankehitriny. Ny olona amin'izao fotoana izao no efa tsy mino intsony dia rehefa tena hoe mamaly vavaka ny Tompo dia misalasala ny olona, nefa Andriamanitra miteny za tsy miova izy hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay za ilay voalohany sy ho farany, ilay alpha sy omega. Io Andriamanitra io tsy niova io, fa ny olona no tsy maheno rehefa tena mifankazara amin'Andriamanitra ianao, mizatra amin'ny tsy toa, ilay Andriamanitra tsy toa nahary lanitra sy ny tany dia asehony ianao ny voninahiny azafady. Ka izay zany no tenin'Andriamanitra nivakitsika indray zany amin'ity hoe ahoana no hoe fahaizana mangina. Efa nitenenina teo zany, efa nilazain'Andriamanitra tamin'ny Joshua sady hoe zao atao fa ho arodako Jeriko io. Na dia teo ary ny Anjomara izay nitsofina, eto moa zany ny Anjomara tsika zany zatra ihany koa ny amin'ny hoe trompetra. Trompetra tia tsy ilay trompetra tsofina ankehitriny ito, ny trompetra izay tenenina amin'ny Baiboly tia testamenta taloha, fa Anjomara io amin'ny teny Hebreo izay sofara tandroka izy io dia tsofina, misy fohy, misy arakaraky ny endriny zany fa izay naneny mafy indrindra, izay mafy feo satria misy arakaraky ny endriny mafy sy mamoro azy dia misy olona koa mahay mitsoka anazy dia izay no nentina tamin'izany niaraka tamin'ireo mpisorona zany sy ny vata fanekena izay entin'ny zanak'Israely. Io vata fanekena io izy io tsy izy io fa ny tenin'Andriamanitra izay eo amintsika mandrakariva. Tenin'Andriamanitra ny fanahy masina, io ilay vata fanekena izay entintsika miaraka amintsika mandrakariva, tsy tamin'izany zanak'Israely zany intsony tsy ankehitriny fa tonga io Jesosy ny fanampanantenan'io hoe omeny ny fanahy masina fa izy handeha aloha. Ao anatin'ny fampahatarantsika zany fa ny Tompo dia handeha fa naniraka ny fanahy masina, kanefa dia hiverina ao izy, averina foana fa ho avy ny Tompo, hiverina izy. Efa andro farany zao mila miomana antsika, fa arakaraka ny tsy fahaizantsika mangina tsy mifaharitatsika amin'ny tahotra mifanahina amin'izao fiainana izao, mifaninana amin'izao tontolo izao dia hany ka mierikerika, tsy mahay mangina intsony ny olona ary lasa menimenina sy mitabataba, mitondra fahotana io, manomboka amin'ny tsy fahanginana, miteny farany lasa mitabataba, fahatezerana. Ka mila zany tsika mangina eo anatrehan'ny Tompo. Ary eto dia ny fampianarana ataon'ny Tompo hoe tandremo, mila miandry. Efa nampianatra izy, tandremo 7 andro aloha ianao miodikodina, ny andro fahafito farany dia mihodina impito. Tsy mbola nasainy
mila mangina mihitsy ozy izy. 150 vakiko velona fangina vakina aminaran'ny saosy. 150 amin'ny Joshua fahenina teo, toko fahenina. Ny vahoaka dia efa norarahan'i Joshua hoe aza manakora na mamoaka feo na milobavakory. Na milobavakory aza mandra-pahatonga ny andro ilazako aminareo hoe manakora. Koa zany rehefa miteny ny tompo hoe mangina, aza matahotra, tomoera tsara, fa tsy misy eto raha ohatra hoe mbola fantenenina hoe tsy lobavakory, misy aza mbola tia menimenina, bitsibitsika vetsy mitakovitsika, makarisaka amin'ny olona, zay hoe rehefa misy ao anatin'ny ady, ao anatin'ny torona dia tokony hoe hamonjy an'Andriamanitra, hiresaka amin'Andriamanitra, mangina, mitokana, dia mihazakazaka amin'ny olo-pantatra aloha dia mitantara na miresadresaka na miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsisy maharatsy ny firesahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra aloha. Andriamanitra no tokony resahantsika, ny mpanompon'Andriamanitra, mpanompony ihany, mitovy amintsika ihany io. Ka dia izay zany tsy tokony hilobava indraindray misy zavatra asehon'Andriamanitra, projet, fikasana ataon'ny tompo amintsika dia mila mangina, mila miomana. Dia norarana mihitsy eto hoe tandremo. Averiko ihany izy aza manakora. Zay voalohany indrindra, tena hoe tsy mena hoe manakana mihitsy. Tandremo, tandremo, tandremo ny mitabataba, tandremo be resaka, na mamoaka feo. Eto zany dia tena izay ilay hoe mangina, na milobava akory. Hoe maninona no nataony samy hafa ohatr'izany, hoe misy tena hoe mila mangina, mila aleo tsy miteny. Araka ny teny, fiteny matetika avadiky ny pito ny lela vao miteny. Eo koa zany na miresaka hoe famaliana na miresaka aman'olona dia aleo tsy miteny. Rehefa misy mahazo tenin'ny tompo ianao hoe eto amin'ity zao ny sitrapon'ny tompony amin'ity, indraindray misy olona misikotra zany na te-hiteny aminao fa aleo mieritreritra aloha, aleo tsy miteny. Ataon'ny olona hoe ohatrany hoe mihanahany ianao sa misalasala fa aleo tsy miteny, toy izay miteniteny foana. Zany zany ao anatin'ilay fampianarana daholo ny amin'ilay mahaiza mangina dia makatony ten'Andriamanitra. Rehefa niteny zany ny mpanompon'Andriamanitra hoe mangina zao atao, zao tokony tsy hilobava, aoka tsy hanakora fa miandry aloha. Dia zay vao hiteny. Mandra-pahatonga ny andro ilazako aminareo hoe manakora, ary amin'izay ianareo vao hanokatra, amin'izay ianareo vao hanakora. Zay ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay ianareo vao hanakora. Miandry ny tompo santsika rehefa miteny ny tompo eto ianao mila miteny amin'izay mideran'Andriamanitra, ny dikan'izany manakora zany misaotra ny tompo. Dia indray misaotra an'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra tsika amin'ny fahalehibiazany, amin'ny fahatsarany, dia mirotana ny sakana rehetra izay eo amintsika. Ka izay zany no anisan'ny tenin'ny tompo. Mampahafantatra antsika amin'izany hoe mahaiza mangina zany. Vakiantsika fohy ny ao amin'ny Salamo 5:30 alohan'ny hamarana antsika azy, tsy navea ny 30:1 ihany aminaran'i Jesosy. Amin'ny soramandry eo amiko dia hoe ny fitarainany tsy manan-tsiny entina eo amin'ny fitsarana. Dia inona no tenenina eto aminaran'i Jesosy hoe no mpanao salama eto nataon'i Davida ilay izy Tompo mamalia izay manana ady amiko, miadia amin'izay mamely ahy. Zay zany ilay mangina. Ilay tena mangina koa izay ilay mivavaka, tsy lasa indraindray zany tsy hoe mila, izay ilay hoe mila ady. Tsy mandeha mila ady, tsy mitabataba ery alohan'ilay olona izay miantsy ady na manana fahavalo, na hoe mitondra ny sakana rehetrarehetra, fa miantso an'Andriamanitra, Tompo mamalia izay manana ady amiko. Avelao Tompo ny ady. Nareo angina ozy izy fa ny Tompo hiady ho anareo. Miadia amin'izay mamely ahy. Zay mila ianarantsika izay. Miadia amin'izay mamely ahy. Ny Tompo navelantsika hiady. Ny ady ataontsika efa fampianarana misy matetika amin'ny Efesiana 4:9, tsy miady amin'ny nofo amandratsika
zay raha vao miady amin'ny nofo mandravy ilay olona no heveninao fa miadivanao dia lasa mitabataba ianao ary indraindray mety famono fandratra mihitsy zany mifampikasy tanana fa aleo ny tompony miady nareo angina tsy miady amin'ny nofo mandraotra izy fa mifanahy ratsy sy ny fanapahana ety amin'izao tontolo izao sy any mifanahy ratsy any amin'ny rivotra ka dia manasantsika ny tompo ny fanahy masina androany ahay angina dia hitondra ny adintsika eo anatrehan'ny tompo fa izy ny andodana azy horodan'ny tompo zany ny ady raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao mbola tsy hitanao zany hoe herin'Andriamanitra amin'ny fandrodanana amin'ny ady zany dia io ohatra izay nitantsika teo zany tamin'ny Mosesy tamin'ny Josoa ny amin'ny zanak'Israely fa amin'ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny fanolorantena arodan'Andriamanitra arodan'i Jesosy ny ota ny fahotanareo izy mihefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra dia tenin'i Jesosy koa hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Mila afahantsika, mila arodan'ny tompo ny ota sy ny fahotana rehetra ary mila manolo tenitsika andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka zany rehetra zany ao anatin'ny fiandrasana, mbola verina foana ao anatin'ny fiandrasana amin'ny fiverenan'i Jesosy ho avy izy. Fa raha amin'ny fahotantsika, ao amin'ny famerenantsika, amin'ny fitabatabana sy ny fimenomenomana no iandrasantsika ny tompo dia nisy no tavela. Izay tavela ozy izy dia hiady ho tonga ilay bibidia ny Satana sy ny devoly izay anapotika sy andrava ny olona izay ho tavela ety fa isika raha mino sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia nisy an'ilay akarina izay efa andrasan'i Jesosy ho avy izy hampiakatra antsika. Fa dia ny tenin'ny tompo amaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia raisintsika ny eo amin'ny Jaona 4:7. Jaona 4:7 raisiko ihany manomboka amin'ny 5:20 fa ny 5:20 ny tena tenin'ny tompo izay mifandray mampianatra antsika ny amin'ny hoe mahaiza mangina ary tokony hitony mitomoera tsara ozy izy dia miorena tsara zany ny tenen'ny tompoko. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 4:7 ny 5:20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha handray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. 5:20 Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza mangororo na matahotra ny fonareo. Amen. Zay tena mitovy amin'ilay tamin'ny Exodus 4:17 taria, aza mangororo, aza matahotra, mitomoera tsara. Fa ny fiadanan'ny tompo ny fiadanana avy amin'i Jesosy tsy ilay fiadanana ety amin'ny tany. Io zany ilay averina foana ilay fiadanana lasa milamina tsara ianao dia miaina tsara mihaino tompo zany. Aza manahy izay hohaninao, izay tafianareo izy. Fa omeny zany fa ny tena katsantsika dia katsao izy ny fanjakana sy ny fahamarinana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia any an-danitra ny fahamarinana, ny fahamasinana. Zany nitoriana amintsika mandrakariva fahamasinana ivelany sy anatiny izay hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra raha ho avy izy hitsenantsika. Raha mbola tsy tonga izy ka efa mandrositsika dia isika tsirairay izao dia ho raisin'ny tompo eo amin'ny fanjakany satria Jesosy dia eo ankavan'Andriamanitra ankehitriny miandry antsika maneho. Izay ny teneny hoe amboatra fitoerana ho anareo aho fa eo amiko nareo. Ary eto dia araka ny teniny teo hoe ilay fanahy masina izay mpananatra io ilay angatahantsika isan'andro ao anatin'ny mivavaka zany mba haizantsika angina. Raha tsy manana ny fanahy masina itsika dia ny herintsika, ny fotsika, ny fanahintsika no mitarika antsika manaonao foana. Angatao ny fanahy masina haizantsika angina, haizantsika hitoetra tsara, mitoetra tsara, mahatoky an'Andriamanitra, manaiky ny tenin'Andriamanitra ka angina fa mandrapatonga ny amalian'ny tompo zany ny adintsika. Ny tompo ny ady fa isika tsirairay avy dia angina voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany
dia manao velomanao aminaran'i Jesosy aho. Enganeny Tompo, hiasa amintsika tsiray avy, ary tsika tsiray avy izao dia noho tena androso amin'ny fahanginana, amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny vavaka, amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana, fa izay marina ihany ozy ny Tompo no ahita an'Andriamanitra, voninahitra an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao aminaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.